Hoeny amin'iny ambohijanaka indray tsika amin'ity fanadihadiana manaraka ity. Nahaton'ny filakevitra munisipaly ny ben'ny tanàna Ambohijanaka io nitapaka nandritra ny délibération notanterahan'izy ireo tamin'ny atalata fa 7 ny volana martsa teo. Felix Islin sy Mamra Samuel. Nahaton'ny filan-kevitra kominaly eo Ambohijanaka ny ben'ny tanàna an'ity community nandritra ny fivoriana tsaram-potoana nataon'ny filan-kevitra kominaly no nandraisana izany fanapahan-kevitra izany. Raha ny fanazavana nentin'ny filoalefitry ny filan-kevitra kominaly dia noho ny fantikana matetika ny lalàna amin'ny feny vondrom-boaka tsy jara-pahefana no antony mahatonga izany. Ny farany teo no fandraisana fanapahan-kevitra tsy niarahana tamin'ny filan-kevitra ny amin'ny anaovana lalana izay tafiditra ao anatin'ny tetikasan'ny filoam-pirenena no anisan'ny fantikana lalàna na ny anjan'ireo filan-kevitra azy. Izay conseiller dia mitsia manakana ny fampandrosoana Ambohijanaka. Porfonay nefa amin'olona rehetrarehetra amin'ny vahoaka fa na inona za fangatahana nataon'ny conseil ny exécutif tamin'ny conseil communal dia ataoko hoe ny 9 isanjato dia nekeny conseil communal nataonay dia nanitsy misy zavatra hoe ahitsy satria hoe mba ho tombontsom-bahoaka dia ahitsy ty disadisa misy kanefa ny mampalahelo fa io moa le kobay kelika ihany nataon'ny gamera dia nefara amin'izao zavatra zao tsy voalohany izy manao zavatra ohatr'izao fa efa nisy talohan'izay ny zavatra natao tsy nangatahany ny avi na ny fanapahany filan-kevitra fa ty zany verina fandroany ka ozy zay hoe fa ampy angamba zay raha ohatra hoe andika lalàna ohatr'izany foana ny gamera. No endrika indreny ben'ny tanàna ity tsy manaiky ny anaovana ity tetikasan'ny filoha ity ihany koa moa ireo mpanolo-tsaina. Nitondra fanazavana nandiso izany kosa ireto farany androany. Io moa zany matoa misy ny projet présidentiel dia fantatra fa tombontsom-bahoaka io ary tsy hanao foana akory ny avy any ambony any raha manao ny zavatra io. Fantatra fa tombontsoa any Ambohijanaka hoe marina mety misy hoe fahasimbana kely amin'io kanefa raha ny tena izy le tombontsoa an'le tanàna sy le vahoaka bebe no jerena fa sy tombontsoa ny olom-bitsy izay mety hoe tratran'ny fahasimbana fa nanapaka ary izahay tamin'ny satria nanao session extraordinaire ny conseil communal Ambohijanaka tamin'ny talata 7 mars dia nanapaka izahay enina zay no 7 moa ny isan'ny conseiller enina ny nanaiky anankiray ny nanda. Miandry ny fanapahan-kevitry ny ministerany atitany moa izy ireo manoloana ny fampiantonany ben'ny tanàna izao. Eo ihany koa ny antso nalefan'izy ireo amin'ny ministera amin'ny sanany tetikasan'ny filoam-pirenena mba hijerena tsara ny sotry ny lalana izay atao eny an-toerana.